Mahakasika ny raharaha famonoana any Trisha izay zanaky ny mpanakanto Fandrama indray dia efa misy olona ahiahina ho navandozy amin'izao fotoana izao hoy ny mpitandro ny filaminana. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampidela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toy nilay raharaha famonoana any Trisha no tena iopanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Fampiasana ny intelligence artificielle. Ny fanditseranana malagasy no sampandraraha-panjakana voalohany ny santatra ny fampiasana ny intelligence artificielle na faharanitan-tsaina artifisialy. Izany indrindra no nahatonga ny tahirom-bola iraisam-pirenena na FMI ny safidy ity sampandraharaha ity hanaovana andrana amin'ny fampiasana io teknôlôjia io raha ho any Afrika. Tonga ao Madagasikara ireo iraky ny FMI roa lahy manao tantsoroka ara-teknika eo anivony foibe mpitondrana ankapobeny sy ireo sampandraharaha eo anivony faditseranana. Victor Boudot manampahaizana momba ny kajy mirindra no voalohany ary François Chastel manampahaizana momba ny IA ny faharoa. Efa tamin'ny 20 aprily no nigadona tao Madagasikara izy ireo ary ny 7 Mei izao no tapitra ny iraka izay ataon'izy ireo. Efa nisy ny fihaonana ireto farany tamin'ny tale generaly ny faditseranana malagasy sy ireo ekipa rehetra miasa eo anivony sampandraharaha ity. Hiara-iasa ny andaniny sy ny ankilany amin'ny fampidirana manontolo ny IA amin'ireo asa rehetra tanterahana eo anivony faditseranana. Ny hanatsara ny fomba fiasa sy ny vokatra azo no tanjony fiaraha-miasa. Mbola mijanona amin'ny fanadihadiana sary sy ny fitarafana entana ary ny famantarana ny hosoka raha teo ny fitandrahana ny IA eo anivony faditseranana. Zava-dehibe ny famondronana ireo antotam-baovao ao anatin'ny rafitra tokana mba ahafahan'ireo sampandraharaha rehetra miasa amin'ny rafitra mirindra sy mifanjohy. Ny fampiasana ny IA dia tokony ho tafiditra tanteraka amin'ireo fitaovana iasan'ny faditseranana ho entina manosika ny fahombiazana sy ny vokatra azo hoy ny tale generaly ny faditseranana malagasy Dr Razafivanina Lainka Ernest. Resaka ilzeparsa indray tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny ady hevitra ny resaka fiaraha-mitantana ireo nosikely ireo miaraka amin'ny Frantsa. Raha ireny efa iaraha mahalala ireny ny fanehoan-kevitry ny Frantsay momba ireo nosikely manodidina na ny ilzeparsa dia nivoaka ihany koa ny hevitry ny firenena malagasy momba izany. Nandritra ny fihaonana nataon'ny ramatoa Rafaravavitafika Rasata ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny mpanao gazety tamin'ny iny andro ny afako maliny no nilazany fa tsy miova ny hevitry ny Madagasikara amin'ny fitakiana ny famerenana ireo ilzeparsa. Hita arak'izany fa tsy mifarana eo fa mbola mitohy hatrany ny fifandroritana eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa momba ireto nosikely manodidina atsika ireto. Hafana arak'izany ny ady hevitra andiany faharoa amin'ny farany volana Jona eo amin'ny firenena roa tonta. Namafisiny ny ministry ny raharaham-bahiny fa tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny ady hevitra sy ny fandaharam-potoanan'ireo delegasionna hiazo any Paris mihitsy ny resaka fiaraha-mitantana ireo nosikely ireo miaraka amin'ny Frantsa. Tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ny mety tsy hitakiana ny fiandrianam-pirenentsika. Mitohy sy mipetraka ihany ny adisisika izay efa nataon'ny Madagasikara amin'ny famerenana manontolo ireo nosikely manodidina ireo ary efa voalaza ny fehezan-kevitra navoaka ny firenena mikambana raha teo izany hoy ihany ramatoa ministry ny raharaham-bahiny raha nanazava ny zava-misy mahakasika an'izay resaka ilzeparsa izay nalaza be tato ato izay.
andao am'izay ho resantsika ny mahakasika ny tohiny raharaha izay tena trangana ampalahelo tao Antananarivo renivohitra tao. Raharaha momba any Trisha izay zanaky ny mpanakanto Fandramo. Efa misy ny olona izay ahina fatratra ho navandoza hoy ny mpitandro filaminana izay miandraikitra ny raharaha ity. Raha tsy ivona mantsy ny zavanisy tao Antananarivo renivohitra tao dia novatorana tady avy eo naolana ary nivonona ho faty i Trisha zazavavy kely izay 17 taona monja ity. Ary efa niala teny amin'ny Agera ny razana ary noentina teny amin'ny bazary du quartier 67 hectares nanomboka tamin'ny tolakandrony afako mahalinya ilay razana rehefa avy nanaovana autopsie. Tsy misy ray aman-dreny mahazaka izany hoe nilaozany zanaka izany. Mafy tena mafy ny zavatra mahazo ny fianakaviana amin'izao fotoana izao ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo araky ny voalazany ireo mpanakanto maro izay mpanakanto toa ny Fandrama no sady mivondrona ao anatin'izay fikambana ny mpanakanto izay sy ireo olom-pirenena maro izay nanio ny alahelony manoloana an'izao fahalasana ny zanaky ny mpanakanto Fandrama tao anatin'ny fomba mahatsiravina no sady tena manimba ny fo izao. Araky ny fanambaram-potoana izay nambara ny fianakaviana hatrany dia hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny ekara Maria Manjaka 67 hectares amin'ity androandroany ity ny nofo mangatsika ny Ravao Marie Trisha zanaky ny mpanakanto Fandrama izay mialohany hametrahana azy eny amin'ny fasambahiny andray sora izay handevenana azy ity araky ny voalaza hatrany ka dia mivavaka ho an'ny fanahy mba handry ampiadanana amin'izao loza izay nahazo azy izao. Ary ho an'ireo olon-dratsy izay nahavandoza kosa dia aingane mba ho tratra izy ireo amin'izay asa ratsy izay nataon'izy ireo zay ary raha toa ka misy ny fahatatrarana azy ireo zay aingane ihany koa mba ahazo sazy izay tena farakin'izay hintsitra satria tena tsirariny izao zavatra nataon'izy ireo zao ary tena mahavaky fo ny trangan-javatra tahaka an'izao fa mba olombelona ihany ve nefa dia mahavita mamono olona tahaka an'izao natan'izy ireo zao ka dia rariny sitsiny raha toa ka omena azy ireo ny sazy izay farakin'izay hentsitra izay ary aingane ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay efa manao ny asany amin'izao fotoana izao mba tena ahita vokatra an'izay asa ataon'izy ireo ao anatin'ny fanadihadiana sy fikarohana an'ireo olona izay nahavandoza ireo ary aingane tsy handefitra mihitsy izy ireo amin'izay mety ho fahatratrarana an'ireo olona izay nahavandoza ireo zay. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.